raha matoa ministra ny fitsarana no hovahiny atao anatin'ny fandaharana l'invité du jour voalohany an'ity androany ity dia miandry ny olona hoe anisan'ny olona ny teny sy nanohatra atao anatin'ny fitondrana teo aloha zany raha matoa fa nirisoerina io zany tafapetraka ho ministra ny fitsarana ianao atao anatin'ity fitondrany fanavaozana ity teo nefa maro ireo olona amin'izao fotoana izao milaza fa tsy afapo tamin'ny fanavaozana no entiny zany ministra ny fitsarana raha matoa fa nirisoerinay vo androany sika miresaka matsiaro afapo ve ianao amin'izay fanavaozana napetraka ao izay tao anatin'izay ataoko hoe efa-bolana mahery nametrahana anao ministra ny fitsarana. Sotra indrindra aloha tamin'ny fanasanareo ary finaritra ho ahy ny hanokatra n'ity fandaharana ity za mifatatrareo fa ty mifanerasera ny mpanao gazety ary anisany mataontsika hoe mametraka an'izay hoe mba mangarahara izay na eo anivon'ny asa izay nataonay taloha teo amin'ny fitsarana na izao anatin'ny gouvernement donc tena mety aminah ny etsonareo anahy fa misaotra indrindra. Faharoa afapo amin'ny fanavaozana ve za sa tsy tiako marina ary izay mihitsy ny anisany nametrahako an'ity teto fa Madagasikara dia tao anatiny atao hoe capture d'état. Zany capture d'état zany dia figazan'ny andian'olona maromaro ny firenena ray tamin'ny fametrahana ny ataontsika hoe emprise teo amin'izany firenena zany ary anisan'ny niaran'izany Madagasikara nandritra ny taona maro zany fanagazan'izany raha ataoko hoe ny akaiky indrindra dia hoe 2009 jusqu'en 2014 2018 jusqu'en 2025 ary tsy nitsahatra zany fanagazana zany ary saika mbola nisy mandat 3-4 akory ary raha ohatra ka tsy tonga saina ny vahoaka malagasy rehetra sy ny miaramila noho ny fitatatatana isanandro nandritra ny enina taona hoe mila monsieur révolte malagasy miala amin'izao fanagazana zao karaha ny fanaovanay ataontsika ny sensibilisation raha nandritry ny enina taona sensibilisation fotsiny enina taona ny manarina an'izany firenena izay niaran'ny fanagazana zany tsy vita ao anatiny efa-bolana. Afapo sa tsy afapo miezaka miasa ary zay moa zavatra teneniko foana hoe on ne peut pas être inactif et désespéré.